Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony kosa no ndeha hojerentsika namoaka fehi-kevitra ny sendikan'ireo mpampianatra mpikaroka mivondrona eo anivon'ny CSS rehefa avy nanatontosa ny kongresy nasionaliny tany Foulpointe ny 17 sy 18 ny volana martsa teo. Isan'ny nisongadina tamin'izany ary moa ny hoe famerenana ny fahaleovantenan'ny oniversite. Hoarantsika ara ny fanazavana izay hoentina andrematoa raha ny riarinosy ary manana filoha nasionaly ny CSS eo amin'ny micro any Lova-Ramanatsoa ary ny Christian Rakotindramanga kosa. Sambany eo tantaran'ny CSS no say nikitikitika ny satam-feny oniversite ny syndicat. Izany dia natao mba hahafahana misoroka ary indrindrindrindra manatsara ny hoavin'ny oniversite amin'ny lafiny fitantanana. Satria ny ordonnance 92/030 izay namorona ny oniversite ary mametra ny santan'ny oniversite dia mametraka fa établissement à caractère culturel ny oniversite. Nefa dia voalaza ho ihany koa ary misy mifanohitra ny andininy sasatsasany eo anatin'io texte io satria dia na izany naty zany dia mibahana be dia be ny tutelle ny ministeran'ny fampianarana izay mampiasa ny mpampianatra mpikaroka mazava ho azy ary ihany koa ny tutelle ny ministère des finances. Amintsika amin'ny teny zao dia misy solitena ny trésor public eto amin'ny université dia ny agent comptable izay atao hoe gérer ny budget ny université ary manakatsakana ny fomba fitantanam-bola ny université. Hitantsika amin'izany fa voatotoana ny autonomie universitaire satria dia ny règle de la séparation de l'ordonnateur et du comptable mihitsy zany no voatotoana amin'ity ndray nitoraka ty satria dia tsy manaiky mihitsy ny fanjakana raha tsy mitsabaka amin'ny fiainan'ny universitaire. Nefa dia tsara ampijaivina fa ny université dia ao anatiny reny antsoina hoe décentralisation reny, tsy décentralisation territoriale fa le antsoina hoe décentralisation par service na fonctionnel. Zany hoe olom-boafidy daholo no mitantana ny université any amin'ny chef de département, any amin'ny directeur d'école na doyen d'établissement hatrany amin'ny président ny université. Ny tiany olazaina dia zao izay marafitra fitsinjaram-pahefana izay dia tokony ajaina ao anatin'ny démocratie satria ny décentralisation dia mame fahefana ny olom-boafidy sy ny universitaire hitantana malalaka ny université amin'izay hitany fa mapety azy.